Resaka amin'izay fampandrosoana indray isika ny mikasika ny agence de développement de l'électrification rurale na ny ADER etsy Ivandry raha ny marina kokoa iva amin'izay ny olana izay nianjara tamin'ity sehatra iray ity nandritra ny 4 volana izao raha araka ny fanazavana ity sehatra ity izay ankalazan'ny 10 taona ihany koa amin'ity taona ity nandritra izay 10 taona izay dia fantatra volana hatratra 3.7 miliara ariary no efa nampiasain'ny ADER amin'ny famatsiana herinaratra ny tontolo ambanivohitra mitondra ny vava mikasika izay indrindra ilovana manatsoa eo amin'ny sariny mamy Rasoanaifo. Iva amin'izay ny olana ao anivony agence de développement de l'électrification rurale na ADER etsy Ivandry rehefa avy niatrika olana ara-pitantanana nandritra ny 4 volana ity maso ivo ity. Ankalazan'ny 10 taona tokoa ny ADER amin'ity taona 14 ity. Anamariana zany ny firosoana amin'ny fividianareo mpikambana ao amin'ny conseil d'orientation izay natomboka androany. Fametrahana fomba ofisialy ireo membre izay ao anatin'ny conseil d'orientation ny ADER. Conseil d'orientation ny ADER moa tsy inona fa ireo organe délibérant. Dia misy koa ny secrétariat exécutif izay arak'izay anaran'izany organe exécutant. Ary ny antony tena asa lehibe ho atrehan'izy ireo voalohany dia ny fitadiavana secrétaire exécutif izay tantana ny ADER araka ny lalàna sy ny voapetra zany. Isan'ny tompo-kevitra amin'ny fanatanterana izany fividianana izany Andriamatoa Venena Richard, ministra ny Angovo, sady ministra mpiahan'ny ADER ihany koa. Nisy olana teo satria tao anatin'ny 20 volana zay, 2 taona mahery dia nikatsony raharaha no ny antony ara-politika satria nisy fepetra tsy narahana tao amin'ny fanesorana ny tompon'andraikitra tato tamin'izany fotoana zany dia sitratsitaka daholo ny rehetra indrindra ireo mpamatsy vola dia zay no antony nanomboka tamin'ny raha vao tonga zao fanjakana Republika Fahefatra zao dia niezana narenina ity ADER ity ary isan'izany ny fametrahana ny conseil d'orientation vaovao izay manaraka ny décret nandidim-panjakana napetraka tamin'ny taona 2012 décret laharana fa 2012 550. Tao anatin'izay 10 taona nisian'izay dia efa nahatratra 3.7 miliara ariary ny vola nampiasain'ny ADER amin'ny famatsiana herinaratra ny tontolo ambanivohitra. Tanàna ambanivolo miisa 2.7 no nahazo tombotsoa tamin'izany ary mitsinjara amin'ny faritra 12. Raha toka 400 fotsiny ny hitahan'ny fandrakofana amin'ny famatsiana herinaratra ataon'ny ADER dia mieritreritra ny hahatratra ny 100 izy amin'ny taona 2012.